Ty taona raiky amby folo sy roa arivo ity dia taona izay manamarika zavatra maro eo anivon'ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara. Ity taona ity raha teo no hanamariana ny 5 taona ny orenan'ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara tarihan'ny pasteur Mayol. Fa ao anatin'izay fanamariana ny tsingerin-taona 5 izay ihany koa no nanokafana ny sabata 3 septambra teo ny 10 taona ny asan'ny loholona eo anivon'ity fikambanana apokalypsy eto Madagasikara ity. Ny taona 20 mantsy no nanosorana voalohany ireo loholona misa 70 ao anatin'ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara. Ny filohan'ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara no nitarika ny fotoan-dehibe nentina nanokafana izay tsingerin-taona 10 ny asan'ny loholona eo amin'ny sahan'ny fikambanana apokalypsy izay. Fotoam-pivavahana lehibe nilohavana filaharam-ben'ny loholona izay no nentina nanomboana aloha ity fotoana ity no faranana ihany koa tamin'ny fiarahana mandray fanasan'ny tompo. Marihana fa akoatra ny maha olom-boasitra sy ny maharay aman-dreny ireto olona ireto dia misahana tanteraka ny andraikitry ny fitandremana ny fiangonana ihany koa ny loholona izay marihana moa fa manodidina ny 500 eo amin'izao fotoana izao manerana ny Madagasikara. Misy amin'ireo olona ireo moa no mitondra fiangonana amin'izao fotoana izao. Fandriamanitra dia fitiavana. Izao na eona fitiavan'Andriamanitra atsika, Andriamanitra naniaka ny zanany lahatokana tamin'izao tontolo izao mba havelona atsika amin'ny alàna. Olon-drira dia faly miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra amin'ity androany sabata 3 septambra taona 2024 eto Ambohimarina Itosy. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nitain'Andriamanitra atsika ka nahafahantsika tafabory maro eto indray ifampiaraba. Arabaina manokana koa ny loholona raha zaza 10 taona zany dia efa lehibe zany zaza 10 taona izany efa tsy ampianarana mandeha intsony fa efa mahay miazakazaka dia tsika voninahitra Andriamanitra. Fa anisan'ny nisongadina tao anatin'ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra nentin'ny filoha nasionaly fikambanana apokalypsy eto Madagasikara ny ray aman-dreny pasteur Mayol ihany koa moa ny hafatra ho an'ny ireo loholona ary ihany koa ny hafatra mifandraika amin'izay andraikitry ny loholona izay ho an'ny vahoakan'Andriamanitra eo anivon'ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara. Ianareo zao loholona 10 taona ny olorenana. Ny zavatra-isoranan'Andriamanitra dia ity tsy miaina ny loholona na dia ao zany tafiotra sy ny rivotra izay mitsoka. Fa raha mijerina marotsika izao dia mitombo hatrany loholona fa nandritra n'ity fotoana ny sabata teo ity ihany koa no nanokafana ny takelaka izay nanamarika ny teny fanevo izay 10 taona nisy asan'ny loholona izay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anokafantsika ty teny faneva ty mba hananantsika loholona manana ny fahendrena sy ny fahalalana feno fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Fahafolo taona ny loholona 2001-2011 mandehana amin'izao tontolo izao ianareo. Manana ny akanjo mpanompoana ny loholona eo anivon'ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara. Akanjo fotsy lava misy sioka manga tanora ary dia izay moa no mampiavaka azy eo amin'izay andraikiny izay. Haritra herintaona moa ity fotoana tamin'ny ity 10 taona ny asan'ny loholona teo anivon'ny sahan'ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara ity.
aza adino ara fa dia rahantsika isaky ny alahady manomboka amin'ny enina ora ariva ka hatramin'ny fito ora ariva eto amin'ny télévision jery ny fampianarana ny bokyny apokalypsy izay rahanao hatrany amin'ny filoha nasionaly ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara ny ray aman-dreny pasteur Mayona. Tainao le Jehova ka iaro anao. Ampamiramiratra ny tavany aminao le Jehova ka mira fo aminao. Ananatra ny tavany aminao le Jehova